Fa ivadika tontolom-baovao hafa isika eo amin'ny sehatra ny tanora sy ny fandrarana kosa no tanterana ny herinandro lasa teo ary ny atrikasa fampananana asa hoentina nampiana ireo tanora 10 mianadahy izay niatrika ny fandaharana asa PPEJ na ny programme de l'entrepreneuriat des jeunes vokatry ny fiaraha-miasa eo amin'ny ministèren'ny tanora sy ny aravoly sy ny Confejes izany tiandinjiny. Tanora 10 avy amin'ny faritra enina no voafidy tanatin'ny maro ka nahazo fiofanana tafiditra ao anatin'ilay fandaharana asa PPEJ na ny programme de l'entrepreneuriat des jeunes ho an'ny taona 2024. Ny 14 hatramin'ny 15 ny volana april lasa teo no notanterana teny amin'ny Institut national de la jeunesse Karian Manjakandriny ny atrikasa ampiofanana azy ireo. Io moa dia anatin'ny sehatra izay fanampian'ny ministera ny tanora sy ny tanora fampananana asa ka iarahany miasa amin'ny Confejes. Fifaninanana no atao dia izay etikasa tsara indrindra 20 no alefan'ny Confejes ka no 10 amin'ireo no omeny fankatoavana dia vatsiny arabola zany ny etikasa. Ka ireo tanora 10 ireo zany izay nomena fifanana androany dia ireo le miendrika tamin'ny fanampiana ministera. Ao anatin'ny tanjona ministera amin'ny fanampinan'ny tanora amin'ny sehatry ny asa fampanana asa mahavelona zany ity programme iarahantsika amin'ny Confejes ity. Ka ny ministera moa dia manampy amin'ny lafiny fampiofana sy fitantanana orinasa ary manampy arabola amin'ny alalan'ny famatsimbonan'ny Confejes. Fa ny tanora kosa mitombo tetikasa sy ny fahavelomana anaraka ny fepetraka isan-karazany izay mipetraka ny Confejes sy ny ministera ny fomba iarahan'asa. Ankoatra ny fizarana maro mpankasitrahana dia nahazo ny ampahambola hoentina matsina ny tetikasan'izy ireo ireto tanora ireto. Misy ireo manana tetikasa mikasika ny fiompiana kisoa, ao ihany koa ny manana tetikasa miompana amin'ny resaka foie gras, ny fivarotan'entana ho an'ny reny sy ny zaza raha tsy laza afa-tsy ireo. Aorian'ny fiofanana dia misy hatrany ny fanaraha-maso izay atao. Androany zany dia famohanana zareo taorina fifanana nataony sy fampiasana ny anjara vola tsirairay fa ny accompagnement ny fanarahana ny fanatanteran'ireo mpianatra ireo tanora ireo ny fanatanterana ny tetikasa nataony dia misy mpiasan'ny ministera na ny faritra tsirairay misy toerana hipetrahan'ireo tanora dia manarana asony zareo manampy amin'izareo raha misy fahasahiranana antrany mba tonga amin'ny tanjona izay mitratra. Voalaza fa zava-dehibe ho an'ny ministeran'ny tanora sy ny alavoly ny toy izao satria dia nisy ny dingana na ahafahana nanampy ny tanora mba hiditra amin'ny sehatra ahafahana mitsinjo ny hoaviny.